Manao daonareo Lova ihany ity. Ataoko azy zany le toy le resantsika teo satria voalohany indrindra aloha tsy zany no tsy pasoko le rondro iny fa zany niditra tany satria leobe mahita anazy mipetsopetsony isan'andro miteniteny foana de za manaraka anazy izy manaraka anazy de niditra satria hitako hoe de miteny izy tontina de tsisy raisonnement fa de tena hoe niazy any de tena zany atao hoe fanatisme tsisy ohatran'izany azonareo de za zany foana niary rehefa hitako hoe mpanaraka anako miteniteny foana de teneniko tsy maninona na tesitra aminahy na tsy tia mahaizana antsony azy fa zay andraikitsika rehetrarehetra zay malagasy tsy tesitra amin'izao zavatra mitranga any a Madagasikara zao de mila fieritreretana satria ninina toko politika misy anao olombelona sanatry fa tsy omby akory ary tena ialako tsiny tsy maintsy tesitra reto mety ho renitsika tratran'ireny mety isika koa zay tsy tesitra tsy ho tesitra tsony ka mialatsiny sady tsy mialatsiny raha nanisany rondro tary de tesitra be misy tontina fa teniteny foana voalohany indrindra aloha zao le resaka izy ty zany sika rehetrarehetra samy manana responsabilité daholo iza kay voalohany indrindra aloha iza ny olona napiditra ny nidony tany amponja fa maninona izy nampidirina tany reny olona reny tokony ametsika andraikitra za tsy miteny hoe ndao hiady na avonona le olona fa mila responsabilité fa naninona izy nampidirina ary tena ialako tsiny saika tsy teny fa tena tsy aleo kapitalizena zao le izy satria mba tonga saina daholo tsika rehetrarehetra hoe rariny ve zao zavatra mahazo atsika zao rariny ve tsy namon'olona tsy nanao ratsy le raha matoa sanatria tena hoe mandriam-piadanana fa na izany arany tsy ampitsony le hoe ndao hivavaka tsy ampitsony le hoe mivavaka ho anareo sy maray finonana feno amin'ny fianakaviana non tsy ampy zany reto za aloha tena malahelo ary tena tesitra ary tena menatra ary za hanatsary tena hoe tsy navita zay tokony nataoko satria tsy courant mihitsy taty arina vao tena au courant tamin'ny fahakomalina hoe kay zany zavatra tena nahazo azy de ohatrany hoe tsy nanao mamenatra zany reto isika zao fa 2023 ve raha matoa tsy manina mba reharehany atao hoe renyle firenena mihitsiny de ohatran'ireny ny hafarana fa nda miteny aminareo fa le ninina tongo politika misy anareo tsy zany mitondra anazy fa le zon'olombelona azonareo ve zany inona ny tontin-drondro ny problème tsy azo kitikitihana mihitsy zay zavatra rehetrarehetra tenena de tsy maintsy tsy afaka teny mihitsy nao aminazy fa izy foana ny petsipetsinao de leobe satria tsy momba anazy zao ny derrière nipetraka tsara mafana tsara ny a France ny petsipetsinao izy atsika rehetrarehetra manana didy daholo zay manana didy tsy ampitsony tompoko le hoe mivavaka miteny hoe mivavaka président non tsy ampitsony zany zay tsy ampitsony zany ary mety mihitsy zao ataotsika zao satria iza moa no nametraka anazy iza no nitory anazy nametraka anazy tao amponja tao iza no tsy namoaka anazy iza no tsy reny olona reny tokony fatarina hoe iza de mahazo responsabilité za tsy miteny vonona fa tena tokony mba jerena fa maninona tsy navoaka olona concerna pancréas zany angereto ka tena mahafaty zany ary aingana be aika zany izy efa nisy aretina foana hatram'izay de mbola nitazonana natao ohatran'inona tao de tsika aky de hoe satria zay orange satria zay pro anty de mety foana satria misy étape le izy satria zao come on mba ataotsika resaka cause vrai zany tokony efa ela izy tsy tokony ampidirina tany kory izy ary vao hita zao narary tokony navoaka ary ny fahazoko anazy angizy efa ohatrany hoe navoaka satria nisan'le wawa ohatran'le nandohalika iny de hoe avoaka kay nanina izy naverina tany indray de maty zany tsy zao ohatr'izany daholo tsika rehetrarehetra reo zany ohatranazy daholo tsika rehetrarehetra ary samy manana andraikitra kely daholo menomenona daholo tsika tena ialako tsiny za tena fananandreo artista reo fa tsy misy manana ny respect tsony reo zay nanao propagande tamin'ny olona fatatsika tsara mihitsy zay le izy tsy resaka tongo politika no mitondra anazy fa hoe iza le atokony le politika io nampigadra azy
ny tsy manaraka ny lalàna eo misy ao Madagasikara manao atsika tsindry azo lena ataony izay mety aminazy ny lalàna any amin'ny zareo aloha zany ny zavatra tenenintsika eto satria raha malagasy ianao tena malagasy tsisy intérêt tsisy conflit d'intérêt mandainga ianao raha miteny aty aminahako hoe non tena mety ny nataony mandainga zay mahasamy teny hoe za tsisy intérêt fa za tena mahita mihitsy hoe tsy nisy zavatra nety be mihitsy ny nataony na resaka fanajana lalàna impunité amin'ny olona amin'ny gouvernement misy azy ny anazy impunité ary nizaniza teo amin'ny fanjakana teo rehefa misy an'izay impunité zay dia problème atsika satria zao ny hafarany maty tsika vao miteny misy zavatra ao amin'ny tanindrazantsika dia tsika indray no ataon'olona tsika indray no gadra maty any ampigadrana zany any Madagasikara dia okey amin'izay tsika zany okey dia mbola mahasay ihany ny olona miteny hoe nareo incitation la haine mahatonga saina olona tsy incitation la haine ka ny anahy fahitako anazy fotsiny dia hoe bon reo aloha napitra anazy teo amin'ny tany amponja reo mpitsara tao amin'ny tribunal nametraka anazy tao mba nangataka ny olona hoe avoa izy fa marary tsy azo le autorisation ahafahana mitsapo tena normal ny olona raha tezitra fa manina moa tsy maintsy ny antehatra ny Antananarivo foana zahay normal rehetra zany za tsy miteny hoe tokony atao le décentralisation fa mba malahelo ny olona fa maninona ny reniny avy any Diego any avy any Anosy be ny tsy afaka mba mitsapo tena raha tsy ny olona avy any Antananarivo normal le olona raha malahelo anisan'ny manasaraka ary mampisaraka malagasy zao zavatra mitrango zao zavatra tokony mitazontsika tena zava-dehibe tokony atsika zao dia zay olona rehetrarehetra mifangaroaro tao dia responsable daholo dia tokony amitsika andraikitra zay azonareo zany reo ny teny fa manina kosa ny artiste fa manina ny artiste manana pouvoir be tsika ato amin'ny Facebook ato azafady nareo ary efa hitatsika ny zamina fatiny daholo reo olona rehetrarehetra reo mbola be taimbava sy be anana mihitsiny tsara mihitsy ny anaovantsika azy ka dia toizo izay no atao hoe résistance zay afaka ataontsika zay tsy voalohany indrindra aloha ny artiste no akaiky atsika voalohany indrindra satria zareo ato amin'ny tambazotra ato ny fidiram-bolany azonareo zany zay olona rehetrarehetra miraitsy kombakomba dia tokony manana andraikitra daholo zay izavy reo zay olona nitory zay olona nampigadra azy zay olona tsy namoaka anazy sy nanao taratasy voandry akoatran'izay zay olona nanomana an'ireo olona rehetrarehetra reo fa tsy hoe mitombo vita le izy vao mody mitomany hoe oay eo fa trop tard zay fizoanareo nanao andreny fa miomana amin'izay kosa ny conséquence fa misy conséquence ny zavatra atao dia aty aminay vahoaka tompoko aty aminay ny force fahaza eritreretinareo afamaina fotsiny jerenareo tsara reto artiste efa millionnaire daholo reo donc raha olona raisonnable afaka mieritritra hoe afaka tsy nanao zareo fa nanao zareo fotoana ny fianana ny conséquence ny zavatra natao zao normal la raha mahazo tsy tenenin'olona ao normal ary ilaina mihitsy satria mandefa afatra tsika amanaraka mipetra soa satria izahay no mamelona anareo izahay vahoaka izahay ato mamelona anareo izahay no mijery ny vidéo anareo izahay no mihaino hira anareo izahay no mandeha spectacle anareo zay organisateur miantsaontsandreny koa atake tsika koa atakena tsy hoe edivana tsy hoe vonoina zafady fa tsy mandeha tsika mazava be amin'izay ny hevitra amin'izay tena nanenina satria zany tompoko afaka manao zavatra be mihitsy tsika na dia ambadiky ny écran ary tsy voatery hoe mandeha makany amin'ny 13 mai rehefa fatanao any amin'ny 13 mai aza mandeha any zay ny anahy ny conseilako miela daholo raha ohatra ka hitanareo hoe tsy mety ny zavatra mitranga any dia apotray le firaisankina hoe inona ny afaka ataoko rehefa hitanareo tsisy mpanaraka tsony soanao zay korinao zay rehefa tsisy mpanaraka tsony ianao korinao zay io foana io nazonao andreny contrat propagande reny korinao zay fa tsy raha misy manainty anao tsony ao fa isika tokony mandray andraikitra daholo azonareo zany
mialala daholo zay hitanareo fa manao zavatra tsy le atoko politika ny jerevana fa zay hitanareo ty tena mandreraka anany zavatra nataony satria nahazo vola izy en échange fanentanana fanohanana ny agenda le olona izay mitarika an'izao fanitsakitsahana ny zoan'olombelona zao dia miametsika conséquence daholo izy zay ka za mba hita zao hitako oui ka zay nataoko hoe na manana échange zareo manao an'ireny propagande reny namena vola ary zareo namena vola izy en échange fa rehefa mijery nareo raha mba ataoko hoe olona tena sahirana dia ekeko fa olona tsy sahirana daholo ireo olona tsy sahirana daholo nanaiky nanao andreo satria manana échange zay le intérêt teneniko anareo dia zay namidiny dia donc ok afaka nanao an'iny anao fa aza taitra raha tsisy manendy tsony spectacle anao aza taitra raha tsisy mijery tsony vidéo anao aza taitra raha ohatra ka tenen'olona anao hoe tsy faly aminao ny olona ary zay zavatra zay tokony ataotsika zay misy conséquence ny zavatra atao azonareo zany anjaratsika no manome conséquence anazy ataoko angamba fa tsy sabogadranareo raha ohatra ka se désabonné nareo tsy sabogadranareo mihitsy raha ohatra nareo ka tsy mijery ny spectacle tsisy apigadranareo mihitsy raha ohatra ka hoe misy organisateur dia mitena za tsy supporter amindreo tsony satria ireo nanohana ireo nahazo vola en échange nanohana agenda an'olona manitsakitsaka ny zoany malagasy dia fa résistance zao zavatra ataotsika zao fa za aloha rehefa misy zamako mipetsapetsana ohatran'ny rondro iny tena nataoko kely tamaraina tsy manino izy natezitra aminahy tsy manino izy na tena hoe tsy haiko ananany alahelo fa satria miteniteny foana miteniteny foana fa zay malagasy tsy tezitra am'izao tsy tezitra tsony mandrakizay manjary lasa vao maintsika manome andreo ohatra ndreo migenagena andreo artista reo tokatokafana 4 millions mijery andreo 4 millions ny ao dia ozy za hoe mela atao zay aloha ny afaka ataonareo aza mba mijerijery amin'ny spectacle aza mihaino ny vidéo aza mihaino ny hirany izay afaka nanao izay tiany atao nda nataovy ny propagande-nareo anareo ny alefa anaino retory hitanareo tsara zany reo 1 million reo izy reo tsika reo isika reo afaka manao zavatra tsika zany fa tsy hoe hijery fotsiny dia dia efa nitika fotsiny ao meo faiso rehefa tsy mahita tsika reo totototony vaky ngamba tsy fantatro rehefa hitany hoe tena tsisy manao tsony tonga saina ary zany zavatra zany ao anatin'le hoe PR atahoran'olona zany mahazo an'izay responsabilité zay hoe nangina le olona tsy niata aminao izy fena nataony niala izy tsy nijery anao tsony izy zay tsy nijery anao tsony izy no zavatra nataonao satria tsisy moral ianao azonareo zany za tsy miteny hoe mampiasanareo violence sao dia betsaka rondro mantsy ohatrany miakatra be atsambadikatsy non tsy violence fa mba mandray andraikitra hoe izay ny fandraisako andraikitra ka tsy nilany akeko ny zavatra nataondreo any Madagasikara any za efa tsy nifidy tsy nanana choix za fa zao manomboka androany misy zavatra afaka ataoko any dia ny artiste ny voalohany afaka ataotsika miaina zany conséquence ny zavatra nataony zany zay non ka zay no ataoko hoe nafiry na dia miteny fotsiny aranyako hoe na 10 ara miala ao be dia be ihany ny olona gasy malagasy jerenareo tsy haiko hoe 4% aloha ny voty tsy haiko hoe 4% tsy ny voty fa betsaka ary majorité tsy d'accord amin'ny fisiny le fifidianana iny noho le tsy dia resaka toko politika satria na le collectif ny candidat reny arange antoko politika be dia be fa le resaka hoe tsy fanajana le lalàna tsy fatokisana n'le fifidianana na tonga ny olona mba niteny hoe tsy mahatoky an'io zay azonareo zany fa tsy resaka hoe atoko politika foana fa le olona reo aloha no hitatsika hoe bon raha ny zavatra nahazo ny tompoko vaviny anidony kosa aloha raha zao mijery anazy zao dia ozy izy hoe tena mihinatra sady tezitra mitena koa satria ohatrany hoe tsy nanao ny adidiko hoe maty rery tany tena hoe fijaliana zany fijaliana dia isika koa misy manana andraikitra manomboka tsy kelikely sarotra be amin'ny tantely ny anaza nareo za kosa tena miteny za tsy resaka hoe bon avelao rondro any aloha fa rondro nke fa tsy maninony nitsika tenena fotsiny zay le izy hoe ometsika andraikitra izay ny zavatra asika atao ny artiste aloha no
accessible indrindra amintsika, reo no haingana indrindra nanaovantsika azy. Reo ny haingana indrindra no amentsika zay hoe hitanareo tsara zany. Hitanareo tsara. Reo no akaiky indrindra, reo ny accessible satria reo no amin'ny tambazotra accessible atsika. Ankoatran'izay misy koa ny olona tao amin'ny fitsarana nampikajy azy. Misy olona tokony nanome anazy an'izay autorisation mandeha miala amin'ny tsapi-tena tsy nanao ny asany. Mbola tsy fantatra hoe iza reny olona reny. Fa mila tokony mba mahazo responsabilité koa zany. Fa ny artiste aloha ny akaiky tsika rehetrarehetra, normal tsika olona rehetrarehetra raha tezitra amin'ny zareo, normal zany. Normal. Kofa avy eo vao tezitra eo fa maninona nanana zany. Tezitra aminareo ny olona. Ary manana andraro ny olona matoa tezitra. Isika mampisakafo andreny. Zay tena aminareo, tsy nahazo andreny contrat reny olona reny raha tsy nanana andreny hoe 1 million d'abonnés. Iza reo 1 million d'abonnés reo? Isika. Sa iza? Isika. Donc, itsika, ka zay le izy sa mahita lazana satria sa mba miteny zay hitany fahitany anazy raha anta. Ok? Enao ve raha anta malalany asy? Fanontaniana ho anao tsotra. Enao ve dia mahatsara tena hoe tsy maninona ny zavatra mitrangany Madagasikara zao hoe olona malagasy niady ho antaniny izy dia nampikadrana dia narary amin'izay izy efa lehibe dia nampikadrana izy dia tsy navoaka. Misy concert zany aretina concert mahafaty aingana be mihitsy ny concert na pancréas dia tsy navoaka izy dia mba reninao ny atao an'izany dia mba ahoana. Aiza anao teo? Aiza le bandy teo? Raha anta malalany asa sipa teo. Raha mba ianao no ataon'olona zany dia mba ahoana raha reninao mitazona ny ampigadrana any dia tsy avoaka. Valio zay. Ninona tokony misy anao mba mijereva kely ianao mahitsy amin'ny maha malagasy anao, amin'ny maha olombelona anao hoe mety ve zany? Tsy mampanina anao zany. Tsy matezitra anao, tsy normal ny olona avy any amin'ny faritra raha mba tezitra hoe fa maninona ny anay no atao an'izany. Tsy maintsy miandrina avy any Antananarivo zany vao mivoaka mitsapi-tena ny olona maty ary efa ho faty efa marary amin'izay marary be mihitsy ny concert na pancréas zany. Tena hoe fanitsakitsahana ny zoan'olombelona zay. Ary zao no tena misy hoany faly. Faly izy tsy teny eto izy hoe anatra ho an'ireo izay te hiteniteny io. Satria ohatran'ireny koa ny hafaran'izay miteniteny. Zay angeny tena poiziny. Zay ny tanjony. Tanjony ankolaka izay hoe misy ihany miteniteny dia ohatr'izao daholo ny hafaranareo. Donc, izay zavatra azontsika atao aloha no ataontsika. Betsaka ny zavatra ohatrany hoe izy avy ny hitanareo société ohatra hoe nanarikarika na ny fanampy tamin'ny zareo teo aza mampiasa anazy tsony. Aza mividy méga tsy haiko izy tsy fantatra aza mividy marika na automobile na izay olona rehetrarehetra hitanareo hoe nahazo vola sy intérêt tamin'iny dia aza vidiana tsony fotsiny. Zany ihany makarary andreo, zany ihany makarary andreo. Tsy fidiana ny zavatra any, tsy jerena ny zavatra taony. Zay. Dia efa manana pouvoir be zany. Pouvoir be atsika zany. Za tsy nareo aza manao anteny hoe manao hoe vonoina ianao tsy azo atao zany. Tsy azo atao zany satria manjary migadry nareo tsy azo atao zany. Fa tsy mividy zavatra fotsiny, tsy mijery ny vidéo any monsieur des abonnés, tsy mandeha spectacle efa ho avy ny réveillon zao vao misy an'izay mijanona any an-trano. Non, nieritreritry nareo misy non, bien sûr mahatsapa reo. Mahatsapa satria rehefa tonga any amin'ny artiste ny zavatra hoe minafatiny ka atsika fa aika ireo vahoaka ireo mandalina be sady mijery be atsika amanaraka tsy samanao tsony reo dia tsy misy manentana ny zavatra tony. Azonareo donc misy foana ny mandeha efa azoazo hoe azatsy anao tsony fa sao dia tsisy kilo tsony zay zatsy anao tsony fa jereo vao nahazo andriana fa zao tsisy kilo tsony, tsisy mijery tsony ny spectacle. Tsisy mijery tsony ny spectacle, tsisy mijery tsony ny vidéo any, tsisy mi-follower tsony izy. Koronao zay. Tena marina. Tsy hoe izay olona tsy tezitra amin'izao, tsy tezitra tsony. Ka tsy izay no mahatonga anako miteny hoe isika rehetrarehetra mihitsy tsy nasiany zareo mihitsy ny asina ny maha olona azy. Zay nge ny tena problème eto e.
tsy misy asina mihitsy maha-olona azy na mampatonga anazy voalohany indrindra izy aloha olombelona izy vehivavy efa lehibe izy olona efa manana cancer zany tena aretina efa misy efa tena aretina ohatrany hoe disability mihitsy zany tsy nahazo ny fitsabony izy zany fa mety nisy douleur be tao aminazy de tao izy zay na nisy douleur hainareo tsara mihitsy olona mananavana mana cancer ohatrany ahoana zany douleur na cancer zany de tsy tao nangina rery tao sanatria tena ialako tsiny amin'ny havany fa tena hoe capitalisena sanatria entina anovana zavatra fa tsy mety tsy hoe nisy iny de hijanona hipetrapontsika fa zay responsable rehetrarehetra amin'iny nankolaka na tsakolaka tokony mahazo conséquence daholo de responsable ny zavatra nataony nareo nanao nataonareo tsy afaka nanakana fa zao zay manana pouvoir tsy mividy ny zavatra ataonareo tsy mijery ny zavatra vidéo anareo mifankahitsitsika androany hitatsika tsara zay hitatsika tsara amizay manomboka androany iza ny pata raha eto amin'ny Facebook ny resahana raha tsy ihany mantsy mampagegy an'ireny ato isika ihany mampagegy an'ireny de aloha alaina aminazy zay mampagegy anazy hitany soa zany zay za tsy mitony andana mamangolona de efa miteny zay fa mela ka manenty vidéo any ka mandeha spectacle ny réveillon ny organisateur ka misy mandehandeha any mela daholo na de ataoko ara za tena zay tsy haiko hoe firy nareo mijery azy fa mba tonga saina za tsy andray tsy hijery an'ity fa manjaka lasotry ny hoe manohana anazy ankolaka tsika manohana anazy ankolaka satria tsika mitambatambatra ny ahatongavany re 900 000 600 000 1 million d'abonnés isika rehetrarehetra mitambatambatra de imagine eo miala daholo tsika de ina ny ataondreo mampime be tiako hita be zany satria zay natao hoe zay zany feo anay iny botsy ny rarahinao zay ndray mbola latsanareo fa zao enonao tsara zay nga mampifeo anay na tsy niteny ary zay azonareo zany enonao tsara ny zavatra tianay misy afatra be mihitsy alefanay am'izany na tsy miteny ary zay le izy ny rehefa nitsakitsahana an'le zon'olombelona mihitsy hoe enao zany any tsy afaka mba miteny enao hoe tsy mety reto zao fa tonga zany enao de raha honana migaly ohatran'izany tsy nandrondro tantine ao ambadika ao zany azy alohany midoboka any rehefa ohatra ka hoe tsy miteniteny foana vao miteny anao de lezana fa incitation à la haine nefa miteny fotsiny hoe tsy mety iny ka marina zany fa tsy efa be de be tena marina mihitsy zany tena ekeko zany fa ity tena tsy midika hoe satria efa nisy olona be de be tsy tratra de hoe tongotra de tsy hiteny mety ho tsisy nafantatra ny tena zavatra nitranga fa ity efa narahan'olona maso efa hatramin'izay hoe narary izy azony ilomi azoko tsara ny tianao tenenina azoko tsara ny tianao tenenina fa tsy midika hoe tsy niraharaha taloha na hoe tsy tonga saina taloha de tsy ho tonga saina zao sady diso satria zany tsy mahafantatra ny olona taloha de tsisy réaction be de zao le olona mahafantatra de nisy réaction be de tsy tokony anao ninina zany non zay ny argumentko amin'iny tsy hoe nisy taloha de tsy nisy zavatra natao de hoe misy koa zao de tsy hanao tsony fa afaka manomboka zao ary ny impunité any olona manao zavatra tsy mety any Madagasikara ohatra ny ahoana afaka foana zany hoe le mpanao lalàna zany laloviny le lalàna am'izay mety azy rehefa mety aminazy aloha ty potehana de potehana zay ny lalàna fa rehefa ohatra tsy azo atao izy tokony gadrana ry afaka fotsiny zay ny impunité tsisy responsable mihitsy reo sa manao zay tiany satria tsisy responsable de donc izy afaka ataotsika voalohany ny artiste de bon de miomana anareo zany zay tandreo mitezitra marina mihitsy fa olona tsy migadra sa voan concert amin'ny papay fa maika marina zany imagine anareo olona fa enao marary kely iny enao tsy afaka mipipi enao efa marary enao mitonatona komaika fa concert be de marary de ohatran'ireny ny afarany ny malagasy tiaky lasa miady ka zay tsika nge tsy voatery hoe hiady atrano tsy miady atrano fa zay zavatra hitatsika afaka amboarina amin'ny fiainana fotsiny de ataotsika iny tsy mahazo mivolako tsony zay tsy mandeha amin'ny vidéo any tsy mihaino vidéo any intsony tsy misupporter an'iny satria enao arakaraky ny signe abonné aminazy ny azo ny vola bebe kokoa rehefa misy olona te ampiasa azy amin'ny azo andany azonareo ve zany arakaraky ny mahabetsaka atsika ao
no anomezan'olona anazy vola be. Donc isika zany mampirisika anazy akolaka azony an'izay zavatra zay. Dia inona afaka ataotsika? Mialo tsika tsy intéressé, tsy liana amin'izany. Zay. Tsy liana amin'izany za. Zay tsy hiady aminareo, zay tsy korotana fa zay fotsiny tsy intéressé, tsy liana. Anina izy? Aninona rehefa tsy akapony amin'ny vato amin'izay alohany rehefa tsy skill atsony. Zay tokoa ilay tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy skill atsony. Atao tsy skill atsony satria zay. Ka zay le izy ny olona efa tratra zao. Efa tratra hoe nanao risoriso. Ny fangalarana ny arena ao Madagasikara dia azon'zareo atsokotsoko fotsiny le vola nefa tokony kitapo mpanjakana, miditra amin'ny kitapon'ny mpanjakana zany. Anapiana atsika amin'ny fianarana, anapiana atsika amin'ny ankizy zao tena sahirana ampianarana mena sakafo ny ankizy. Anofanana ireo olona mpampianatra amin'ireo lycée, école publique reo. Anomezana karamatsara ny mpampianatra, ny miaramila, ny olona rehetrarehetra izay manome service any public. Anamboarana ny lalana. Tsy misy. Any am-paosiny. Any am-paosiny. Dia ny tanany mandeha mianatra ny ivelany. Okay tsika amin'izany. Okay tsika. Itsika natao hitarika posy. Itsika natao hifampitrosa. Itsika natao hijaly ny vahoaka rehetra. Fa ny kely amin'ireo ihany no hoe tena anazy tiany atao any am-paosiny ilay izy. Dia okay amin'izany. Dia rehefa tratra hoe misy zavatra tsy mety tao, afaka maina izy ilay sipatratra nahitana vola tao anaty tôbila mbola manao propagande be. Izany ve ny etsika reto? Efa tratra mbodiombana izy vola tao anaty tômobilany. Tsisy conséquence, tsisy responsabilité. Dia gaga ianao avy eo tsisy responsabilité izy rehetrarehetra fa samanao izay tiany. Dia ialako tsiny amin'ireo artiste rehetrarehetra ireo fa matoanareo nanaiky an'izay. Nandray vola en échange manao service manentana ny agenda andreo olona reo dia mitovy amindreo koa zany nareo. Dia fa fantatry ny olona zay. Samy amin'izay miana conséquence ny zavatra nataony. Fa tsy hoe anao foana akory ny ale dia anao mandrakizay dia mandrakizay ianao dia vitaniny foana. Okay, fa mba tonga saina ihany akamanony 4 millions reto malagasy ny ato amin'ny Facebook ato hoe vitsikely zany. Fa mba ataoko kosa angamba fa 4 millions reo mba misy ataoko na dia ampany amin'ireo raha mba tonga saina. Dia ireo tonga sainareo samy daholo mietsika manao réaction. Fa tsy mipetra-potsiny eo. Izay ilay résistance atsika atao foana na dia mangina ary ataovy izay hitanareo fa mety. Aza atao violent fotsiny. Tsy voatery hoe non, tsy voatery hoe sarotiny izy amin'ny fiainana fa sahirana amin'ny fiainana. Matahotra higadry. Zay, matahotra ny gadry. Tsy ndrazo lena vao mitenenao dia migadry. Vao tsy tiany fotsiny fa vovony ambony dia migadry ianao. Matahotra ilay olona. Maninona za tsy teny sondala makany amin'ny 13 mai satria sao dia maty any. Satria afaka mena asin'zareo bomba lacrymogène ianao dia maty. Azonareo zany. Mampalahelo anie zany. Mampalahelo zany. Anareo atao karaha hoe majorité ny olona rehetrarehetra tsy nifidy. Tsy nifidy majorité ny olona rehetrarehetra satria tsy mino an'ilay izy tsony dia efa mideprime. Dia voa double. Azonareo? Dia amin'izay afaka ataontsika aloha dia atao andefasana izay afatra zao hoe izay androany afaka tsy haiko 4 taona 5 taona indray misy artiste milingilingy indray koa manohana. Tsy resaka toko politika fa manohana ny fanitsakitsahana ny zoan'ny malagasy dia hitanareo tsara izany. Lasa ohatran'ireo koa nareo tena tsara mihitsy ny ataontsika ary tena mankahirantsika rehetrarehetra mihitsy hoe miala daholo tao dia samy mampiasa ny heriny andefasana afatra ho an'ireo olona ireo. Zay. Dia mbola hitanareo ny problème amin'ilay izy le olona ny anaran'ilay olona nabogadrazy tsy fantatra. Le olona tokony nandefasana le taratasy nangalana autorisation tany Madagasikara mbola tsy fantatra ary mety tsy fantatsika mihitsy zany. Nefa tokony fantarina. Tokony fantarina amin'izay mahazo pression avy aty amintsika. Iza le ministère ny any iny efa nasiana tao dia
efa nasina natao tao dia tsy asiny commentaire atsiny satria fantany raha azo azy. Fantany ane rehetra isika ne mahavita zavatra betsaka na dia tsy miteny ary. Za ty efa miteny aminareo zany. Asa tao ambanin'ny zavatra mihitsy le hoe ay za ray ve isy TEZITRA dia raha indreo iny tena samy manao daholo tsika dia tonga le afatra tsitsika tao. Fa raha mbola misy mijanona ao dia ny dikan'izay zany tsy tonga mety tsy tonga le afatra, mety tsy mi-affecté anazy fa ny but dia hoe misy afatra tonga any aminay, any aminao any amin'ny zavatra nataonao. Zay. Fa aza miteny mihitsy nareo za kely anankiray ity ve dia rarahiny iny ihany, rarahiny be raha samy manao daholo tsika rehetrarehetra. Efa betsaka ihany ny vidéoko nanaovako an'ity. Za tsy resaka hoe be dia be mihitsy ny olona côté anankiroa atoko politika misy havako, misy namako miasa amin'ny côté anankiroa samy roa atoko politika reo, azonareo zany. Miasa izy, zay ny fidiram-bolany. Fa misy limite le izy hoe enao io ve nanao an'ireny propagande reny ve enao tena tao anaty le tsy fihinan-kanina sahirana be ve enao raha tsy nanao an'iny. Le olona raisonnable mandinika avy ety ivelany ianareo efa mandeha tsara amin'ny fiainanareo Piasa ministère be dia be ne sady pour amin'ny misy pour ny Ratsuel, misy pour ny Ravalmana, misy pour be dia be tsara mihitsy ny problème fa le fanitsakitsahana ny zoany malagasy. Io no tena hitako hoe tena mbola tsy ahatonga antsika afaka miteny nefa le olona dia nefa te hitrotra fa tsy afaka. Ka zay nataoko hoe zay ny afaka ataontsika fitenenana majorité silencieuse dia reo aloha ny akaikintsika voaloha, reo artista reo aloha nataontsika fay voaloha. Zay. Le ohatran'ny resaka eny manarana ohatra hoe boycott économique ka. Boycott économique antsika satria vao tsisy mpanaraka intsony izy dia tapitra tanteraka ny fihinanany. Tsisy manao anatsony. Tsisy manao ina moa pub. Satria tsisy mpanaraka. Zay angela izy. Fa tsika matsy mieritreritra za anankiray hoe raha iny raha mitambatra daholo tsika samy manao dia hitany tsara hoe andray. Dia aza zany ilazana fa hypocrite fa zay miezaka miteny gadranareo. Fa tsy gadranareo zay dia raha onana dia ilazana fa manao incitation à la haine na manao ohatran'izao dia alohany amin'izay zany nareo aloha zany ny voalohany eo. Si seulement one. Zay ny anahy zany tena be dia be fa tsy manana respect amin'ireo tsony mihitsy Ya ty États-Unis tompoko dia lehibe be mihitsy zany cancel culture zany satria any marary. Za tena miteny aminareo. Tapidala-kale reo rehefa tsisy mpanaraka. Tapidala-kale. Tonga sainan'izy rehetrarehetra ny tanjona dia ndao atao. Fa io cancel culture io ny azon'olona ty États-Unis tsy izay tsy aneranao manaova gentil na manaova marina fa aza taitra raha ohatra ka tsy misy mividy ny zavatra ao sy tsisy mihaino ny anonanao. Satria izay anjarantsika tsy rare avy ny manendry olo ireo responsabilité satria tsika mamela azy. Ary na io resaka milaikilaika mizemizema sy mireaction io ary tokony hajanona daholo mihitsiny. Tokony hajanona daholo mihitsiny. Tonga dia samy mijanona manajanona tsy mety aminazy ao dia hajanony. Zay le cancel culture zay ny tena fondation ahatonga saina olona amina resaka résistance sociale hoe tsy mety nataony iny. Zay tsy aneranao ohatrany ety. Misy olona rasista ohatra dia tsy tia manambanimbany mainty izy ao an-trano izy mandroaka mainty ohatrany hoe maka sarina vorona dia mitavao an-trano dia roasiny le mainty sady ataony toetra ratsy. Tsy afaka terenao iny olona iny hoe gentil amin'ilay mainty fa ny afaka ataonao fantatrao hoe aiza izy miasa. Andehanan'olona andefasan'olona taratasy ny fiasanany fa tsy maintsy voaroaka satria izay le conséquence an'ilay izy. Zay le cancel culture aza atao ambany zavatra mihitsy ny resaka cancel culture fa mandaitra be. Mandaitra be mihitsy. Zay aloha amin'ny mampatonga anahy hoe manana page eto dia misy manaraka anazy zay ny mahatonga anahy miteny anazy. Hoe mandaitra io ary ny fahitako eto États-Unis ny akamaroany zavatra rehetrarehetra ty io resaka cancel culture io mitatsaka ny daholo ny olona. Mitatsaka daholo satria fantany fa cancel izy avy eo. Azonareo zany Kanye West zao ohatran'izany le artiste efa noteneniko tao Kanye West misy ka misy be miteny tsy misy io misy. Rehefa monsieur des abonnés daholo ny akamaroan'olona rehetrarehetra tsy faly amin'iny dia jerevinareo fa tonga dia hita be mihitsy hoe misy différence be mihitsy ny activité amin'ny pageny ny fidiram-bolany ny contrany sy ny spectacle alehany tsisy mijery. Zay zany ahafahanao miteny hoe tsisy dikany zany.
Est-ce ahoana no mahatonga anao miteny hoe tsisy fiantraikany zany cancel culture zany? Satria aty amintsika ny pouvoir amin'izay. Aty amintsika ny pouvoir. Sady diso a. Sady tonga dia immédiate be mihitsiny. Immédiat be mihitsy les conséquences dia mahafinaritra ny mijery azy. Hoe io ny résultat-tsika, ny fiarah-miasantsika. Kanye West nanao contrat tamin'ny Adidas, nanao ny rehetrarehetra fa mana ratsiratsy olona rasiste. Azonareo. Dia miteniteny fatifatany dia bon. Ianao tsy afaka gadraina satria méchant. Tsisy lalàna afaka atao hoe manaova gentil. Fa nataon'olona fotsiny, tsy nividy ny entany daholo ny olona. Dia nalatsaka ireo olona rehetrarehetra Adidas marka be ireo izy, nesorina satria risque ho andry zareo ny vavany miteniteny isan'andro dia tsy te associé aminazy tsony mihitsy ireo marka ireo dia nitapaka ny contrat. Zao izy zao sahirana ara-bola nefa billionnaire taloha. Satria ny olona tsy mividy ny entany, fantatr'izy ny olona. Raha mbola Adidas mbola manao publicité any Adidas io, dia izay tsy vidy Adidas tsony. Fa tena miasa reto tena mandaitra. Tena mandaitra. Tena mandaitra ka, mandaitra. Aza raisina ohatrany hoe tsy sérieux ilay izy fa tena mandaitra. Tena mandaitra. Marary. Fa nga ny olona afaka terenao zay, nga ny olona ho terenao andeha hisy des abonnés anao eo dia jereo fa satria ny olona tsy mahafantatra hoe hey misy pouvoir ake za miklika anankiray fotsiny des des abonnés dia manao daholo tsika rehetrarehetra dia tonga dia hitatsika latsaka be ilay izy sady mampime mahafinaritra mahita azy. Zafady fa tellement raha za manokana dia misy conséquence be daholo ilay izy fa tsy voatery hoe andeha hiady any amin'ny 13 mai fa zay aloha atao fa eo aloha klika anankiray tanana anankiray izany tsy manana an'ity cliquer ny ceux des abonnés daholo aza mandeha manao réaction any avelao any dia afaka ray volana mijery anazy any dia faniritsika hoe ilatsaka tanteraka amin'izay ny olona manaraka azy dia midina amin'izay ny vola miditra aminazy dia mipetrapetraka amin'izay manaraka miaraka amin'ny vahoaka be. Fa nareo manko hitako mihitsy ny be mpanaraka anahy koa ato hitako manao j'aime manao réaction nefa reny jerevany olona manome anazy contrat be réaction be mihitsy ninazy ary na commentaire jereny olona tsara reny na négative na positive ny zavatra soratanao dia jerevan'ilay olona marika manome anazy contrat. Donc alaitsika aminazy zay, alaitsika satria tsika afaka maka an'ilay izy. Sositra. Zay, tsy ny Facebook ihany. Tsy ny Facebook ihany. Fa zareo aloha ny akaiky antsika indrindra. Zareo no akaiky antsika indrindra. Zareo ange no ato amintsika ato e. Dia iny aloha no atao voalohany. Ireny aloha amiko ireny no tena tokony atao voalohany hoe cancel culture. Asika cancel kely. Zay. Faut pas mélanger ça dans la vie d'artiste. Toetsaina zany mbola taraiky. Non, tsy haiko ny tsindry tenena vie d'artiste hoany e. Vie d'artiste hoany. Azavao, vie d'artiste hoany. Vodindrio mihitsy no migadra raha ohatra ndre miteniteny eoko. Vie d'artiste. Vie d'artiste nge nahazo karama en échange ny fanentanana anoanana andreo candidat niazo andanitra zareo anitsakitsaka ny zoatsika malagasy ka vie d'artiste hoany. Rehefa mitosiny any amin'ny gadra ny vodindrindra izy zay vao taitra koa. Ok? Zay. Non, tsy zay nataoko hoe tsika ny pata amin'ireo fa tsika tsy mampatatra an'izany. Tsika efa zatra mandoka fotsiny tsiny. Tsy resaka hoe taleka non, les morales mihitsy ny jerevako eto non, tsy mahazo ny respect ako tsy tiako ny zavatra nataony tsy mahazo ny business-ko tsony na $1 ary amin'ny Spotify efa nisoroko daholo tsy mila mihaino andreny tsy mijery vidéo andreny efa miseo des abonnés. Zay ny any afaka ataoko dia mizara anareo amin'izay miteny aminareo fa io cancel io ny annulé io dia manandanja be misy fiantraikany marary amin'ireo olona ireo dia zay aloha ny ataontsika manaraka indray zay hita eo dia ndao fa lalana. Raha ohatra ka concert gratuit indray dia tsy fantatro fa raha ohatra ka hoe andeha ho any France misy organisateur dia lefa organisateur no ataontsika mamaika zay tsy andeha nareo saminareo mandeha anao rondro atsony tontiny rondro
tontinrondro tsony zay fandraisana andraikitra zany fa tsika tsy mahafantatra an'izany hoe fandraisana andraikitra le izy tsika mieritreritra hoe ay lazana fa inako lazana fa hoe raha tsy fanahy non tsy raha tsy fanahy zay fa tsy mahazo ny business nge zany fotoana lany mihaino vidéo lany izy mahazo business amin'iny zay nge tsika ny azo ny business tsika ny mahazo ny contrat azonareo zany donc aloha tsika ny miala am'izay izy tsy mahazo contrat da am'izay izy tonga saina tsara bon mauvaise foi désolé tsy manina ary zay ny opinion andry zay ok fa ny anahy mauvaise foi nitako hoe olona marary mandeha any amin'ny hôpitaly gadraina de fa hita fa marary le olona de tsy mbola navoaka mihitsy zany amiko akiny mauvaise foi ok azafady raha ohatra ka mampalahelo any fonao ny teny anazy fa zay amiko no mauvaise foi ka samy manana ny ao an-tsay fa zay mahatonga anazy zay tsy patroko ty de mizara zay ao an-tsaiko de zay olona mahita an'izy io marina ny ataoko de manaova rehefa hitanareo hoe tsy marina ny zavatra teneniko de aza atao fa ny anahy hitako hoe mandaitra io ary rehefa hatramin'izay mihitsy ny rehefa tsy tiako de tsy mandany andro amin'iny intsony non tsy hoe tsy resaka hoe non ka na artiste zareo itojo na tsy artiste de efa hoe zay foana numéro an'ny abonné ny réaction an'ny abonné no azon'ireny vola zay foana tady tio nareo io zany nanome vola aza ankolaka azonareo zany ary le izy resaka business ekeko samy mitady vola mba misy fetrany olona tena nijaly ara-bola ve reo olona reo afaka nanao ve zareo valio zay afaka nanao isa tsy afaka nanao tsara tsy maty mihitsy mireny raha ohatra ka nanao fa ny safidiny hoe ataoko io satria anterihako aloha fa zay olona ataoko hoe raha mbola mahatsaro malagasy ianao tsy tezitra amin'izao zavatra zao de tsisy zavatra mahatezitranao tsony de ozy izy hoe anony ianao zay fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra tezitra de raiso ny andraikitra za am'izay fahitanareo azy fa tsy violona fotsiny afaka nanao zareo ka zay reo mantsy rehefa krismasy andeha ho any France satria any saosy anao réveillon ka misy mandeha ka misy manenty zay mandehandeha any koa de hitan'olona inona andeha tany any tsy tokony misy mandeha zay hitandreo soa zany fa na ny organisateur raha tsy samaka andreo tsony zay foana nijerevana anazy olona raisonnable mijerana izy hoe ity ve raha iteny azy zao izy le bandikina anankiray le mbola sahirana iny izy ny anaran'iny mba mety comprendre ihany hoe mba te azo vola izy fa reo efa olona manambola be daholo reo afaka nanao tsara mihitsy izy zay tsy anao fa aloha manaraka fa en tant que citoyen ataonay zao fa nanao zareo satria zaiko fa tsika koa isika be de be mpanaraka anazy ao nahatonga anazy nahazo an'ireny donc isika koa misy irresponsabilité kely fa ao fa tsy ameko tsiny be fa efa samy vo daholo zao de miala ny fanafodiny fa azonareo hoe le tiako tenena sa tsy le tiako tenena tsy resaka hoe ialala fotsiny ny anana tsy zany fa misy zavatra fondamental zavatra titsika ampitana amin'ireo olona reo hoe ianareo zay efa tsy afaka amin'ny contrôle ny fifidianana iny fa ianareo aloha tratranay de samy miomany zay vitsy mahazo azy inoko fa mba betsaka ny mahazo azy satria tena fantatra hoe raha mihaino ana tamtamiko nareo de inona koa nyteneny ity azonareo fa mba dinio ihany hoe tena marina ny zavatra amiko de tena manana andraikitra tsika vahoaka tsotra malagasy maneho ny hevitsika manomboka amin'ny fisarahana amin'ireo artiste reo ndrasa aloha démocratie zany samy afaka mandray safi démocratie fa ny démocratie saintsy tsy midika hoe tsisy conséquence azonao zay le tsy azonao samy manana ny démocratie samy manana ny azy fa tsy hoe manao ny choix anao de hoe tsisy conséquence mberoa démocratie an'olona koa ny ala aminao rehefa tsy te hanaraka anao isa diso sa za tsy manana démocratie mba tsy hanaraka anao de za ve manana démocratie mba miteny zay hitako fa mety valio zay
fa tsy hoe demokrasia tena na demokrasia samy manana demokrasia aby fa tsy midika hoe nanana demokrasia anao dia tsy raha misy conséquence raha ataonao io fa rehefa samy mitady vola daholo fa mba misy fetrany le izy dia tsy hoe rehefa tsy nanao taloha dia tsy hanao tsony mety fotoana tena tonga amin'izao fotoana zao mihitsy ahatonga atsika tonga saina amesatsika responsabilité iny aloha tonga dia aingana be fanaovana anazy dia za mahatonga ana amin'ny teny hoe bon samy daholo mieritreritra dia jerevy tsara iza ny olona omenareo vola mandany fotoana anareo mampafatifaty anareo isan'andro iza dia inona ny ameny ny olona anareo en retour fa tsy hoe miklika dia milaika dia meme dia hoe j'aime dia zao dia vita amin'izay fotsiny izy ity non fialana ny ceux des abonnés tsy solution mihitsy le hoe dia hoe menimena fotsiny eo satria vao maika ianao lasa ohatra ny hoe mampatonga le feed mampatonga le réaction miakatra be vao be dia be olona manao commentaire aza manao réaction ceux des abonnés azonareo zany dia cancelled izy ny dikan'izany amin'ny teny amerikana cancelled ny dikan'izany hoe annulé satria manana démocratie mi-annulé isika vahoaka izy manana démocratie manao zay tiany fa misy conséquence koa iny dia afaka mampiasa ny démocratie anay koa zay donc aza lalovina ty aminah le resaka démocratie sosoatran'izany fa samy manana ny démocratie isika koa efa tsy afaka miteny any efa ananao foana dia zay ny afaka atao aloha dia manompo zay efa ho avy ny krismasy efa ho avy daholo indray zao reo efa andeha ho any an-dafy reo manomanomana ireo dia ozy za hoe ka manenty fa mijanoa soa ao an-trano ao zay ka mandeha ao an-trano mandeha normal be raha tezitra ny olona avy any anosy be normal be tsy hoe ny olona rehetrarehetra ao Antananarivo akory dia raha tsy fanahy daholo azonareo zany efa normal tena tsapako be mihitsy tezerana hoe izahay zany aty dia tsy maintsy miandry anareo Antananarivo avy any Antananarivo any tsy fantatra le olona hoe iza fa hoe tiasa avy any Antananarivo any tokony anao anazy tsy mety zany zay le mahatonga ana miteny safitina andreo afaka nanao tsara izy olona raisonnable mandinika dinio tsara raha Samuel le hitanareo le bandikely iny sa iza nanarany iny le hoe iza le bandikely anankiray tsy Samuel le lehibe fa le kely iny raha tena hoe artiste tena mbola sahirana afaka hoe acceptena satria tellement tena ao anatin'le tsananana fareo zay le hoe olona raisonnable mandinika tsara amin'le izy hoe ireto reto afaka nanao amiko afaka nanao izy ka izany mahatonga ana amin'ny teny tsy azontsika le resaka algorithme fa tena zay mahatonga ana amin'ny teny aminareo hoe marary na Elon Musk aza marary amin'io resaka olona amin'ceux des abonnés sy olona tsy manome anazy business zao Twitter indraindray rehefa tezitra ny olona dia tsy manao publicité ao ny Apple ohatra dia efa marary be mihitsy ny ainy azonareo zany tena manandanja tompoko ireo klikitsika ny ceux des abonnés ireo manandanja ka ampiasao zay amin'ny fiainana rehetrarehetra misy conséquence zavatra atao fa tsy misy hoe satria soako manao an'izany soanao manao anazy fa tsy midika hoe soanao manao an'iny dia tsisy conséquence iny zay azadino tsy hoe manana zo dia tsisy conséquence zay manko ny argument any olona sasany hoe manana zo manao an'izany izy fa misy conséquence koa satria ny olona sasany koa manana zo dia eo le izy sarotra be mihitsy ny andeha anendrehana olona amin'ny ceux des abonnés zany koa rasy aloha ibob amin'ny tena influence responsabilité conséquence atambatra kely anaty fehezanteny dia azonao le tokony atao ny politika tsy raha mandalo io fa sady ny politika ane reto tena ekeko hoe le resaka toko politika iny iny indraindray iny mampisaraka fa rehefa tena fondamental jerevana zay olona manana fahefana amin'le politika dia tena manana fiatraikany manana influence be amin'ny fiainatsika manana donc reo olona rehetrarehetra zay ny fampirarara tamin'ny zareo teo manana influence be daholo amin'ny fiainatsika nanampy any azo amin'ny zareo isy na tsisy nanampy donc amiko manampy zany zay le izy tsy haiko tsy fantatry fa zay samy daholo mandinika manamboara toka tsy zao dia efa ataovy ohatrany hoe passion anareo mihitsy izy zao malagasy
tonga saina ina no ataoko tsy zay zavatra hitako fa mahasoana mety aminazy aloha e zavatra haitsika zavatra aistina no atao hitadiavam-bola atao amin'ny fo dia mandray andraikitra fa zava-dehibe io fandraisana andraikitra io na ato amin'ity Facebook ty arany manana feo be tsika azonareo zany ary tena misy fiatraikany be mihitsy mitsarakaraka ny eritreretintsika azy misy fiatraikany be mihitsy ary io mahatonga olona bankirovitra ty États-Unis io resaka réseau social io satria afaka manao hevitra ny olona fa tsy arakaraky ny eritreretintsika hoe tsisy diany zay za azonareo zany dia raha fa samy manao daholo tsika dia vao maika hitantsika ilay impacta hoe impactantsika rehetrarehetra io amanaraka mitandrina sy mieritreritra sasany amin'izao inona no tokony ataony amanaraka izay fa andeha hiverina hiasa fa mirary soantsika rehetrarehetra dia amanaraka indray